Famametraka fomba mba hampandeha nitetika asa eo amin'ny fitrandrahana Arina Akibon'Tany ny fanjakana Foibe raha ny fanamariana izay noentin'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny Arina Akibon'Tany sy ny Solitany. Aravetrany fanadihadiana mahakasika an'izay. Ny ao amin'izao fotoana izao ny politika mpanjakana dia mieritreritra fa ato anatin'ny 3 ka hatramin'ny 4 taona dia misy projet mitovitovy na somary latsaka kely no mihoatra ny Ambatovisy ny QMM no atao eto. Dia ao anatin'izay ny voalohany ny fitrandrahana ny Ilmenita ao Aranobe ao Toliara amin'ny projet Toliara Sans. Dia ao anatin'izay koa ny fitrandrahana ny charbon de la Sakoa anakaiky ny Toliara ihany io, ary fahatelo ny fitrandrahana fer ao Soalala amin'ny projet Visco. Ka amin'izao fotoana izao ny ministère ny fanjakana Foibe dia mametraka ny fomba rehetrarehetra mba hampandeha an'ireo projet ireo. Inona moa no tadiavin'ny projet mba handeha? Tadiavin'ny projet mba handeha dia ny fifandrindrana azy eo amin'ny ministère misahana ny fitrandrahana ny Arina Akibon'Tany sy ny ministère sectoriel hafa. Ohatra, ministère ny tontolo iainana izay misahana ny resaka air protégé, eo koa ny ministère ny MEPAT zany ny ministère d'État izay mampandroso ny resaka infrastructure, dia eo ihany koa ny ministère ny tourisme izay ataontsika hoe mampiasa an'ireny air protégé reny isitonana ny mpizahatany misy eto Madagasikara. Rehefa vita izay dia tonga amin'ny ataontsika hoe étude de faisabilité ireo projet ireo ary manome amin'ny farany manome an'ilay hoe ataontsika hoe permis environnemental izay ataontsika hoe ino tanjona farany ahafahan'ilay orinasa hanomboka ny asa ho ataony.